Mbola ao anatin'ny lohahevitra izay iresana ny teny mitondra hery miatrika an'izao fiainan'izao antsika dia miresaka ny fahasambarana. Ka mialohan'ny tena fampiresahana dia manasa anao hanodrika alohanao fa hivavaka isika. Hivavaka isika misaotra anao izay rehefa hihinanana ny randrana sy ny tahaka. Tompony tompoka saka ny mpanjaka amin'ny fanjavatra rehetra noho ny fahasoavana izay mbola omenao ka omenao tombonandro mbola afaka mandre ny teny avy aminao ny fahazavan-tsaina avy amin'ny fanainao masina hazavan'ny fisainana ahafahana mahatakatra ny sitraponao rehefa nankeo izany ka hitondra fanavaozana eo amin'ny fisaina sy ny fomba fijery. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anona ny vavaka. Amen. Ao amin'ny Matio toko 5 andininy 9 dia izao ny vakin-teny. Sambatra ny noana sy mangetaheta ny fahamarinana fa izy no isana. Sambatra ny noana sy mangetaheta ny fahamarinana fa izy no ovikisana. Raha tonga dia mandray mivantana avy hatrany an'io teny io izany dia noana sy mangetaheta. Ary mbola izay aloha izany ny tsapa hoe ilay anohanana sy ilay hetaheta ara-batana. Ary mbola izay izany izao ny katsahan'ny rehetra. Ary io no mampatonga ny olana. Ny olana izany dia tsy inona fa ity tontolo ity dia manome tolotra hamilivilina ny fomba fisaina sy ny fomba fijery mba tsy hafantarana ilay tena izy, ilay tena ilaina. Samy mikaikaika ny rehetra fa tsy misy ny ora. Ary rehefa tsy misy ny orana dia tsy ampy ny rano. Tena mila rano. Ny hevitry Noe tsy misy orana dia ahafantarana hoe lanja ny rano. Fa ny rehetra anie misotro zava-pisotro fa tsy ilay rano resahana fa ilay rano izay tsisy afaka afa-tsy mameno eo, ilay loharano dia tsy iza fa Jesosy Kristy. Dia izay ilay rano tena tadiavina satria rehefa tsisy tokoa ange ny rano angamba misy ny azo atao. Dia ny antony indray izany dia ampahafantaranao hoe tena zava-dehibe io rano io. Dia raha miteny Jesosy hoe izao ny ranonay izay misotro amin'io dia tsy hangetaheta intsony. Izay. Ka raha miresaka izany izao ilay andininy 9 hoe sambatra ny noana sy mangetaheta ny fahamarinana. Izany hoe tsy inona izany fa ilay fahatsapana hoe mila an'io dia hitarika anao ahazo an'ilay fahasambarana. Fa hatreto aloha izany inona mamaky an'ny rehetra dia ilay sakafo ara-nofo, ilay rano sotroina ary ny zava-doza dia misy rano izay tsy tokony ho fisotro. Kanefa dia betsaka no mitady an'ireny. Dia zava-pisotro misy alikaola izany no tianao resahana. Ilay fitaka atao amin'ity tontolo ity izany dia hamily ny fisainanao ho amin'ny zavatra maivan-danja, tsy misy heviny ary tsy mahasoa. Ilay fomba fiteny manao hoe ny mahasolo vao mahafinaritra izany tsy intsony fa lasaina daholo ilay mahafinaritra ary io no miteraka ny olana. Satria raha mitady fahafinaretana ianao dia zavatra mielona fotsiny anie izany satria mihevitra loatra hoe avy aty ivelany, tsy avy aty ivelany fa avy ao anaty. Ny fahatsapana rehetra averimberina eto, ny fahatsapana rehetra ao anaty fa tsy avy aty ivelany. Ka izay mahatsapa ilay inona izany izao araka io teny io dia hoe sambatra ny noana sy mangeta ny fahamarinana. Raha mangetaheta sy tia izay fahamarinana izay izany dia tena omeny izay. Ka raha miresaka izany ny Jaona toko 7:20 manamasina azy amin'ny fahamarinana. Ny teninao no fahamarinana. Samy mpanota avokoa ny olona rehetra. Tsy misy marina na dia iray ary. Fa ny ahatonga azy ho marina dia ny sorona izay nataon'i Kristy. Ary fantatry ny kristianina rehetra ilay teny izay hainy tsy nijery fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao. Nomeny ny zanalahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Izany hoe fiainana mpanota izany ny farany eo amin'ny fahafatesana. Fa izao mbola manome antoka ny fiainana mandrakizay Jesosy.
Kanefa teny zao dia efa miomana ho amin'izay. Ka io fiomanana io dia io fisedrahana eo amin'ny fiainana io. Ka raha mampitodika fomba fijerenan'i Jesosy dia ahafantatra an'ilay asambarana dia ahita ilay tena hoe inona ilay tena ilaina izany. Ny andininy fafito, sambatra ny miantra fa izy no hiantrana. Tsy afaka miantra intsony zany amin'izao fotoana izao vokatry ny satria efa kely ny eo am-pelantanana ary tsy ampy mihitsy ato. Dia ahoana moa no afaka miantra amin'ny hafa? Kanefa iny fihetsika asehonao manome ny hafa iny anamboatra an'ilay toetrana izy iny tena marina. Izay tona fahasambarana ho anao. Fa averina eto foana ilay fahasambarana tsy ilay hoe rehefa tanteraka ny sitrapo sy ny mety hoe sambatra tsy izay. Fa ny fahasambarana dia ilay toetra volavolain'i Jesosy ao anaty avy amin'ny fiasan'ny fanahy masina ahafantatra inona ilay tena atao. Ka raha miteny izy izany zao ny teny manao hoe sambatra ny miantra fa izy no hiantrana. Dia io zany efa ianarana sady an'ilay fiainana izay amolavola hanala an'ilay fitiavan-tena ao anaty. Ka raha vao ny fahatsapana hoe tsy fahampiana no mibaiko dia tsy afaka ny eo aminao. Fa raha mivadika hoe alao na dia tsy inona ary hafa eto misy tena mila an'izay dia omena azy alova zavatra betsaka ao fiainanao zany. Ary izay mahatonga hoe amin'izao fotoana izao noho io hoe samy maka ho azy. Tsy mijery ny hafa intsony hoe mahatonga an'ity fikorontanana fitotonganan'ny fiainana ity. Ny fangalarana mazava ho azy fa izay mihitsy mahatonga ny olona hangalatra. Amam-panota zany ilay foroana hanota efa ao fa mirongatra eo alohan'ny fakam-panahy. Ary izay nahatonga Jesosy niteny hoe tsy ho avy antso ny marina fa ny mpanota mba hibebaka. Izany hoe fibebahana io zany hanazava ny fisaina ahafahana mahafantatra ny tena tokony atao. Ny andininy fahavalo, sambatra ny madio am-po fa izy no ahita an'Andriamanitra. Inona moa no atao hoe madio am-po? Ny madio am-po zany dia ny olona izay mamela hipoka. Tsisy marina na dia iray ary samy mpanota avokoa. Fa ny olona anankiray izay mamela hipoka dia manadio ny fony. Dikan'izay zany dia izao hoe tsy manana olana mizaniza izy. Ka ninona toe-javatra miseho eo am-piainana dia izay. Ary izany kay dia amin'ity fiarahamonina ity. Ny tsy fandriampahalemana zao tena manjaka noho ninona nefa izay. Dia izay avaiza moa hoe tsy maintsy avy amin'ny fisainan'ny olona ihany. Ary ao amin'ny fomba fisainany mihitsy no angejan'ny mpanjaka an'izao famaidinana izao ny olona mba hanao ny sitrapony. Ka zany raha miteny hanao ny sitrapoko dia mila mitandrina. Satria izay sitrapoko izay raha tsy voovany, raha tsy madio ny ato am-poko dia zava-doza no ataoko. Fa rehefa ny fanahy masina kosa ny miasa ao anatin'ny olona anankiray dia hanova amin'ny fisainany hitarika azy ao fibebahana ary hanadio ny fomba fisaina sy ny rehetrarehetra. Dia ahatonga ity kely manaraka ity amin'ny andininy fahasivy, sambatra ny mampihavana fa izy no atao hoe zanak'Andriamanitra. Hay zany ny tena kristianina marina mila tonga amin'ny fahateram-baovao. Ka matoa afaka mampihavana zany dia efa namela heloka ny dikan'izay. Efa afaka nandravona ny zavatra rehetra tsy nety. Ary tena fahasambarana zany. Tena fahasambarana. Ary zany dia amin'ity fiarahamonina ity ny mpampihavana. Sao nge miady etsy eroa fifamaliana ao an-tokantrano ao. Vokatry ny toe-javatra manahirana apetraka ity tontolo iainana ity. Ary izay mahatonga an'i Jesosy tsy maintsy izy no hita an-tsehatra. Hanampy anao. Ary ny zavatra ataony dia manova ny fomba izay ilay fotom-pisainana satria ny fotom-pisainana ny entana hoe tsy inona fa fotom-pisainana tsy hankatoy. Ary io tsy fankatoavana io no tena zava-doza. Satria rehefa io tsy hankatoavana inona moa zany ny zavatra hiseho rehefa tsisy mankatoy dia samy manao izay tiany atao
Ary zay za mahatonga an'izao korontanana zao satria samy tsisy manaiky fehezan'ny lalàna, tsisy manaiky fehezan'ny fitseam-pifehezana dia samy manao izay tena mazava ho azy fa fikorontanana no misy. Hanome anao an'izy Jesosy dia tsy nefa ilay fotom-pisainana izay vokatry ny fahasoava izay dia hanavao fomba fisainana sy ny fahatelonao. Ka tonga anao na inona tsy zavatra miseho zany dia tonga anao hatsapa fahasambarana mandrakariva ary afaka hidera sy ankalazan'Andriamanitra ary ho tanteraka hoe lasa mpampiavaka. Ary izany no tadiavin'ity fiarahamonina ity, ny olona mpampiavaka. Ary mba ho hainao tokoa anie izay dia anasanao hanondrika alohanao fa hivavaka isika. Misaotra anao Jesosy satria nomenao telo indray izay nanaza mampisainana tokoa fa tena mila maneho ny vokatry ny fiasan'ny falao anatinay dia afaka miany hafa, afaka mampiavaka, afaka manome mihitsy. Ampio mba hitoetra ao anatinay izany teny izany ka hanova ny fomba fisainanay sy ny fijerinay ka hiseho aminay ny voninahitra ho tononona sy angatahana amin'anao Jesosy Kristy mivavaka. Amen.